Marina mbola manamafy izany dia tantarany Josefa zay mety efa isika tendery fa tsara ny amirenina izany eto amintsika Genesis 7:30 dia fantatsika hoe Josefa zanaka Jakoba dia zanaka tiany rainy izy atao hoe tiany raiko tiany Jehova raiko zanaka tiany nazavany azy ny tian'Andriamanitra tongavana ny amin'ny fiainany nazavany ny Josefa tamin'ny alalan'ireo nofo izay azony izao ny tanjon'Andriamanitra ny amin'ny fiainan'i Josefa ho tonga indray andro any Josefa olona anankiray izay sandratra dia hoavy ny olona iakohaka eo aminy izay ny Josefa ny tsika tsiraray avy ihany koa dia tsy hafa fa tahaka an'izay hoe ho fitahiana isika ho an'ny hafa amen hoavy ny olona tsy fatam-piaviana tsy fatam-pitsika avy aiza sesiky ny fanamasiny fa isika dia ho fitahiana ho an'ireny olona ireny amen ho fitahiana ho an'ny hafa izay projet an'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao dia ity Josefa ity atateraka izay projet an'Andriamanitra ny amin'ny fiainan'i Josefa izay dia noho ny andohan'ny lalany hoy ny rainy hoe hoany amin'reto rahalany izay mpiandriondry hitondra sakafo ho an'ny rahalany dia marazy ny lalan'i Josefa zany makatoa baiko makatoa tsotra nakatoa iraka nefa ny zavatra tiana tonganitra tongavana dia inona ho lasa premier ministre izy azonareo hoe le distance le tena décalage le tantara fa fiaingan'Andriamanitra antongavana amin'izay dia izay le izy irakiraka tsy lany maty saby ity Josefa ty tena marina hoe anisan'ny olona mpiandro fa tsy ampy ny compétenceny tsy ampy ny aptitudeny tsy ampy ny inona ny expérience-ny tsy anana ny performance inona daholo samy miteny tsy anana ny qualitény tsy anana tsy manana qualification tiako zay phrase zay rehefa tonga teto frantsa ny tena dia zany ny azy tsy mahita azy fa tsy manana qualification zay Josefa vokatry zay dia zay fotsiny zavatra azona fanaovana azy andana tero reto sakafo reto ho any amin'ny rahalao mpiandro ny rahalahy no moins mba efa qualifié mpiandriondry mpiandriosy mpiandriomby efa manana qualification fa Josefa tsy manana qualification dia mara zéro zay le tantara afaka tsy nakatoko izy raha ohatra ka fa ny demara tamin'le fankatoavany satria afaka miteny izy hoe zareo ve jaingijaingany anefitra tsy fantatra tsy misy GPS comment je vais voir pour trouver où est-ce qu'ils sont na mamaky GPS koa raha mety tsy any raha ohatra ka nisy tamin'izany andro zany zay ny mahatonga anazy nyjany natao an-trano fotsiny le ray moa tena hoe noho ny voateriny zava-misy zay hoe mindana Josefa tsy sevitra fa tsy maintsy anaterinao reto ohatrohatr'izay ndraindray ny zavatra maniry atsika hoe tena hoe on n'a pas le choix ny amin'ny fiainako ny be deaibe dia zay ny anisan'ny nahatoy izao aza hitanareo zao tereny fiainana nahatoy izao presy ny fiainana presy ny zava-misy tonga foana iny be deaibe zany tamin'ilay tady hoe je n'ai plus le choix bevoka ve anosika posety atrany amoarozy amonjy fivorina satria tsisy permis zaka tsy ameny 5 € afréana bus tsy manana fréana bus fa chômage sa allocation familiale na ny raisiny tena tanjantony na tosika io posety io nakany amoarozy 4 kilomètres io rehefa misaiko tamin'ny tomobile kehitriny tanareo amoarozy d'évidence io nandeha tongotra manosika ny posety Samuel zany tamin'izany natosika bevoka amin'ny Benjamin fa tratran'izany ny tena hoe za ndeha dia tsy maintsy mahazo permis zay le izy avy eo indray nivadibadika teo ny tantara tsy anao paster zay ny adivadika amin'Andriamanitra avy aloha atsofranao tsy atao paster fa presy ny fiainana presy ny zava-misy tiako tenenina hoe mety kanao tsisy qualification halleluia sa misy tehaka mafon'Andriamanitra amen amen halleluia amen Josefa tao an-tranony rainy mety azony lavina koa zaza lefa tsisy GPS verany anaminy tany amin'ny dezaka any tsisisa fa mipirety ny zava-misy Josefa pirety ny lay tanan'Andriamanitra ho amin'ny manosika anazy hoaiza amen azonareo hoe zay le izy halleluia dia ekeo ihany io fiainana io manapoitra anao andohalika hivavaka ekeo ihany io fiainana io manapoitra anao hitady an'Andriamanitra misora ihany any Jehovah ny amin'ny zavatsarotra fa i zavatsarotra io
no tsy matafandromandry atsika miarina avy ao am'fanjina dia manvatsy efa tongo-pandriana amena presiny zava-misy fa iny manaposa anao iny nohatra ny mipropulse anao atongavanao amin'ilay tian'Andriamanitra atongavana tonga premier ministre Joseph tsisy qualification aloha tsika detarana nitondra ny fireneny Egypte ray manontolo Nigérien sokotra zay nigardena sakafo nisy nandrisan'ny fito taona otsinona ny vola zerenao ankehitriny ny ao atokantraninao zerenao dia eritrereto amin'izany falebiazany zavatra ny zereny Josefa ray manontolo sakafo fito taona dina Josefa tsy nisy qualification no zere an'izany vitany Josefa niaraka tamin'ilay tanan'Andriamanitra amena lay projet an'Andriamanitra ty tondra loza fa fiadanana amena fiadanana ihany tika ho amin'Andriamanitra alleluia amen tamin'izany andro zany tsisy voasoratra fa anaty baiboly hoe nanaraka formation na management nanaraka formation leader nanaraka leadership sisan'izany raha nisy zany dia ino moa ny fitantaran'Andriamanitra zany mba hitenenany amintsika hoe nareo fiangonan'Andriamanitra tsisy maraty ny fanatreana tsy fanarahana an'izany ihany koa fa ny tena tiana songadana diany hoe nidemara tamin'ilay fakatoavana ilay tanan'Andriamanitra zay te hitondra azy amin'ilay projet an'Andriamanitra hitondra fiadanana fa tsy loza Josefa dia fantatritsika ny fiafarany tantara halleloia tao anatin'izany dia hitatsika tsara nankahalazy ny rahalahy ny zavatra be dia be talovany fiainany ireny zavatra be dia be nalovany fiainany zay tsy voatanisa eto ireny ny tena tiana averina amintsika androany hoe miara-miasa daholo ahasoany Josefa anao io zany zao rehefa misy atakany ty atakany mankahala atodio ndo anao azasiana resaka le mankahala sy le ty fa ataovy hoe zany tena rôle ao anatin'le tantara zay le izy za io zany amin'ny fiainako ray manontolo zay fa vavy mamikely ny Jesosy io ny fizarako anisy atateran'Andriamanitra lay fanasoavany adaolo izava-drehetra mivadibadika io dia ozy nareo hoe ohatran'ny orgueil ave zany fa tiako fiteninao mihitsy koa izy fa tena tonono ohatr' zany mihitsy ny circonstance hoe ce n'est que pour mon bien il y a que moi qui va être vraiment béni dans cette situation amen tena tonono takan'izany tena tokony zany ny position raisinao zany akory tsy hoe anaovanao tsinitsinona ny hafa au contraire zany ao anatinao tena hoe mahazava aminao tsara mihitsy hoe enao ny antony toe-javatra enao ny antony zava-misy anasoavan'Andriamanitra anao ny tiako lazaina ny fahazavanao zany mazava tsara ao anatin'ny sainao matonga ny fonao mahitsy dia mifaly sy mideran'Andriamanitra ianao hoe hivadika indray ty tantaraky eny amena hivadika anasoanao asoanao atateraka ilay projet an'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao projet tsy hitondra lozy fa fiadanana dia hitanareo tsara mafy le izy indraindray ozy aho rehefa miresaka amin'ny rahavavy zo hoe fa mora resahana indraindray zava-misy fa tsy mora iainana marina izany dia nataran'i Josefa maneho izany dia voalaza fa dia nakahala azy izy ka tsy nahazaka anao teny tsara taminy efa niainanao dia mara ohatrohatr' zany matetika le izy misy olona mitsangana fotsiny ohatran'izao dia tsy mahazaka manao teny tsara aminao tsy nao inazy ianao tsy manao inazy ianao tsinitsina nataonao teo azonareo ve dia malonilony azy eo fotsiny ianao dia avy eo ahoana ny toeny dia vao maina ny kahalany rahalany azy indray le lofo faharoa andininy fahavalo tapany farany ary zany lofo misy tenin'izany dia vao maika nankahalany azy ohatraohatran'izany ny zavatra lalovan'ny fiainantsika indraindray tsara ataonao manakolazaina foana izy ratsy moa ny ataonao tsy voaka velona anao zay tsy zay ve le izy manakolazaina foana ary reny olona reny tsy hoe reny ny fahavalonao ny tena marina fa hoana le resaka hatramin'ny voalohany en fait le dakan'le olona mandaka en fait miprofisiasika hiakatra ary dia noty resaka anankiray faran'ity tsy nisy namany Jesosy na hitondra azy eo ambony azo fidalina fa lila ny fahavalo atanterahany Jesosy ilay sitrapon'Andriamanitra azonareo amin'izany ve aucun ami aucun de ses amis
tsy misy namany Jesosy ny mpianany hitana rehetra mitatitaka daholo ny olo malala ny olo tiny sisy nahatanteraka an'izay sisy nahavita ny azonareo zany le hoe misy zavatra zay any amin'ny ennemi any amin'ny olona makahaly any amin'ny olona tsy makatitraka any amin'ny olona tsy tsaratsara aminao ireny no manana lay kapasité ohatra ny tantara hafahafa fa ilaina lay kapasité an'ireny amen anosena-tsika ho tonga amin'ilay sitrapon'Andriamanitra atongavantsika anjakanatsika ho tafakatra eo amin'ilay tian'Andriamanitra ipetrahantsika tiako averina any amin'ireo tsy nisy namany Jesosy na dia iray azy na vita na nitondra azy eo ambony azy fijaliana miara-miasa soanao zavatra rehetra marary be ngeny ny tantaran'i Josefa tao amin'ny Potifara enonareo tsara efa tsisy zay tsy nataoko izy Josefa za daholo mangilaky depuis que j'étais chez Potifar vraiment leur grodina vraiment tena mangilangilatra be vitako aby ny rindrina temitra nataoko tsara be ny ao amin'ny sambranjara nataoko fleraflera mavokely ny vehivavy mangamanga lanitra maraka amin'ny tao hoe rahona mangamanga ny lehilahy si c'est impeccable vraiment c'est un palais chez Potifar depuis que je suis chez lui c'est les tatars Joseph et en plus dès que Potifar se lève tout de suite je suis là alors Potifar bonjour comment allez-vous vous voulez quoi oui tout de suite Potifar venez là si on laisse Joseph là mon rêve ne s'accomplira pas oui non Joseph bon c'est bien t'es contenté, maintenant t'es qualifié. T'as pris une formation, jusqu'à les Gossen. C'est les projets, Sekema jusqu'à Gossen, me semble. T'as au moins une petite qualification, t'as 2 qualifications. D'abord, la première, c'est obéissant, c'est persévérant. Et troisième, t'as l'endurance, t'as de l'endurance. 3, on va dire, c'est voilà les 3 qualifications dans vos doigts. Mais maintenant, vous êtes demandé Joseph, là, la 4e qualification, c'est que tu gères bien les choses. Mais là, ce n'est que juste décembre ce que tu gères. Mais moi, c'est ce que j'envisage de ta vie, c'est Égypte entier. Amen. Et même les autres pays autour qui vont être dans la famine. C'est ça le projet d'Andrémant. Tu te contentes de 10 chambres que tu gères bien chez Potifar. Très bien. 20 sur 20, c'est la raison pourquoi on va te mettre dans la classe suivante. Le 20 sur 20 ne dit pas que tu vas rester là. Le 20 sur 20, il me dit quand même, dis que tu vas en classe supérieure. Amen. C'est dit que 20 sur 20, ça fait rater en classe supérieure, non, 12 sur 20, non, de m'zanne, ils ont fait 12 sur 20, m'zanne, de vol. Attends, 20 sur 20, vous avez la canise en classe supérieure. C'est un concours. N'a pas un grain de Joseph. Marar, Sati, les piapangaku, manana preuve. Awana les slazaniens, les kanjus. Awana muna les ramatonia kanjus, n'a pas la tana, du coup, Ratuka sinisak tanatan Joseph, aznareven, tikantina la zelave, zeleta tara, marar. Avioli, tu viens de piapangana, des savets, au roca dans Joseph, atsinzan, la théoléise, fanid sapund. Rehefa alina maizina io ao amponja io ela be vao tonga ny maraina. Mbola tsy niainanareo hoe ela be vao tonga ny maraina. Tany amponja mbola tsy niainana vao ala. Nazava taminareo le resaka. Fa niainanao ny ela be vao tonga ny maraina. Fa maizina io tany aman-danitra io mivolaka ny ati-doanao hoe maizina tamin'ny Joseph zay zany. Raha zay zavatra efa vitako tsara be tao Potifar zay ve azonareo hoe afaka ny saina tahaka izany Joseph tao anatin'ny aiziny hoe very ny brikivavy nikisy teo ohatr'izay le tantara miverina any amin'ny brikivavy nikisy fa kaiky lalany efa kaiky efa kely izy dia tonga alleluia tonga sambilay projet an'Andriamanitra dia tia nalazaina ao anatin'izany rehetra izany hoe lalantsika isan'andro ny zavatra afatra lalovantsika io plus tsika mandalo reny plus me manakaiky isika efa tsy alavitra toloniko ny fiainanao androany ifatanterany nofinofinofin'Andriamanitra ny ampitinao amen ifatanterany ny ao am-pon'Andriamanitra ny amin'ny antony namoronana ny ao amin'ny antony nitondrany anao teto France ny amin'ny antony nitondrany anao ho mpino zanany manana fanekena amin'ny vitany ansa aminy
Tanteran'Andriamanitra izany, tsy alavitra izany ny fiainanao. Amen. Tsy alavitra anao itsony fa tanterana izany. Amen. Raisy izany tenin'Andriamanitra izany. Miaina izay injustice dia niketroketok'andro marary be ny injustice. Efa niainantsika. Pain'olona io ohatra ny mora midify. Koa anankiray ohatra ny mora adino. Fa injustice reniaina. Izany niketoketoka ny Josefa tao nandritra ny Afrina, fa tao anatin'izany tanan'Andriamanitra. Anatanteraka ny projet izay efa nomanin'Andriamanitra ho amin'ny fiainany sy nandao an'i Josefa. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe natao an-tranomaizina aza Josefa dia nanambona azy Andriamanitra. Amen. Nampin'Andriamanitra Josefa. Izany no tanterany amintsika ankehitriny. Amen. Na ato amin'ny tefitrano kely ty atsika manambona atsika Andriamanitra. Amen. Izany mbola ahafahantsika manana tanjaka sy hery, ahafahantsika manana volonté sy courage, ahafahantsika mbola manana finiavana, ahafahantsika mbola afaka midera manandratra azy eto, manambona atsika Andriamanitra. Ao anatin'izany fotoana izany, zava-dehibe tena tiana mafisina dia ny hoe miara-miasa soanao ny zavatra rehetra. Avetsika farany amarana anazy, tsy nisy naman Jesosy nahay tondra azy eo ambony azy fijaliana. Nilaina ilay fahavalon'i Jesosy ahatongasana olom-boavony. Hitanareo amin'izany hoe ny alalin'ilay tena hoe fomba fisainan'Andriamanitra mahatonga ny laza tany am-boalohany hoe ne parle plus à propos et ne dis même pas ton avis. Asios Kotsa.